haiko zany eto amin'ny fasehoan'ny brigady dia mahazo ny liste alefan'ny ministèren'ny poste et télécommunication zay aorian'le appel 913 914 dia iny no traité-vanay. Ny traité-vanay anazy zany dia misy efa nataon'zareo avy any aloha hoe cas urgence ny cas suspect izay mbola averina hijerena mandeha rehefa tonga eto amin'ny centre zany. Alefa tsirairay araky ny natongavany le izy dia averiny médecin cette fois-ci zany lasa examen médecin no anaovana azy, averina antanina andreo mandeha tsirairay le marary hoe tena le covid tokoa ve le olana sa zavatra hafa. Maromaro mantsy ny aretina mifandray ndraika kely izay mampisy fifangaroana amin'ny olona dia izay ny anton'le hoe ny étape voalohany aloha dia dokotera no mandray téléphone dia manontany amin'le olana niantso tamin'ny 914 913. Rehefa hita aorianan'izay fa tokony atao tokoa ny fizahana dia mbola mipase satria dokotera maromaro zany ato mipita amin'ny ambaratonga hafa zany ilay kan'le marary dia misy avis hafa ana dokotera hafa zany izay vao tapahana ny hevitra hoe mila atao descente mila atao andalana any le marary. Zay zany fomba fiasanay eto. Rehefa vita zay fomba fijery zay hoe mila mijery descente dia mandeha mamonjy le marary any amin'izay ohatra ny hitanareo ataon'ny dokotera ny fahitana ny marary eny. Aorianan'izay dia raha hita fa manakaiky kokoa an'ilay aretina iadivantsika amin'izao covid-19 izy dia transférenay ny amin'ny toerana centre de traitement. Raha ohatra kosa moa zany hoe mbola tsy tena manakaiky an'izay dia confinement ny atao. Fa izay rehetra dia tafatsofoka atao anatin'ny données rehetrarehetra zany mba ahafahana manaraka an'le marary. Ny olona confiné zany dia mbola ho averina iantsona indray afaka efatra amin'ny folo andro nanahoana izy zay ahafahana mahafantatra ny évolution zany fiantsona anazy. Dia ohatrohatr'izay fomba fiasanay zany eto amin'ny centre. Taninazana malarako itiny miaraminana isanuvati awana tiko ivonuna uandina ifufutari ezaka tuku itafieri ubava satiri kumbausa matausambatani nusiku usabacaru bitia mikunilana fanatao ny fanadiadina dia nandritry ny 13 andro teo zany izy no nanoka tena miara-mipetraka amin'ny olona izy fa nanokana efitrano anankiray zany zareo araky ny zavatra hitan'ny mpitsabo teto moa zany natonga anay nandray fepetra andefa azy anavitra azy eny amin'ny centre eny anosiala mba ahafahana manaramaso bebe kokoa azy manentana ny olona ihany zay mba hitandrina am'le resaka fivoahana le confinement zany tena ilaina. Misy firenena zao toy ny Israely zao dia vitsy dia tsy ohatra ny hoe mbola tsy misy mihitsy raha ny filaza vaovao dia fa manarakarak'izay koa entanina koa tsika malagasy zany mba hanaraka ny vaovao fa tsy taitaitra amin'ny zavatra resaka eny amoron-dalana rehetrarehetra eny.